ao anatin'ny fanomanana sy ny fikarakarana iatrehandreo mpianatra ny fanadinana enimbolana voalohany sientemady izay anomboka ny 20 jona ho avy izao. Ny andindihy makasika izay fanomanana ny ty fanadinana izay indrindra no entiny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakodindramanga. Fanadinana amin'ny bolana voalohany na hoe examen du premier semestre araky ny fantasitsika moa zany ny fanadinana eto amin'ny CNTMA dia manaraka ny système LMD ary ny système LMD dia manery ny établissement d'enseignement supérieur rehetra anana semestre anankiroa dia ny premier semestre zany sy ny second semestre dia ny fanadinana andeha amin'ny 20 volana jona izao zany amin'ny labio avy zao dia ny fanadinana zany amin'ny premier semestre zany izy io manerana Madagasikara hatrany Diego ka hatrany Fort Dauphin manerana io zany manodidina ny ivotoeram-panadinana manodidina ny 420 zany manerana ny nosy. Ny matiera vitsivitsy no atao amin'io manodidina ny 5 eo mandritry ny 3 andro dia ny ambiny zany moa atao amin'ny second semestre. Fa ilay zany zany dia misy zavatra kely ihany zany angambany fanamariana zay angaviana mba ampielezana zany vaovao zany manerana ny mpanala fanadinana rehetra Antananarivo dia ireo ankizy izay manala fanadinana any amin'ny CEG Nanisana zany dia iangaviana tonga dia tsy ho any Nanisana fa ho any amin'ny lycée Galenie eny Andohalo satria nafindreny ny toerana anaovana zany fanadinana zany ny antony maro samihafa zany zay tsy hitatsika ofisarisaina zay zany dia mba fangatana mba ho azo ny ankizy rehetra zay mpanala fanadinana mpiadina zany eny amin'ny CEG Nanisana zany fa eny Andohalo no andeha ny fanadinana. Manaraka zany dia ny fanadinana dia rehefa jerevanay ny isan'ny convocation mivoaka zany dia azo lazaina hoe mahafapo ny salanisa zany ny sala pahavitriana satria manodididina ny 13 isanjato